talo amin'ny tompo ho amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha aro avy ary avy amin'ny fanahy fito elohana seza fianganan'Andriamanitra. Amen. Dera sy misaotranao zay raha eo no ity alahady fafito ambin'ny folo oktobra 2024 ity zay anolorana ho anay ny teninao zay sakafom-panahy na anina sahazo anay amin'ny andro ity. Dia ho tsaronainay fa tsy mofy ihany no mahavelona, fa indrindra koa ny teny aloako ny vavanao. Dia ianao anie ny enendrombolotray ka metraka ny teny ao am-bavanay dia tratra ny olona rehetra tokoa ny teninao sy ny olona manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy ilay teny tonga nofo naovanay zavavaka izany. Amen. Ity alahady fafito ambin'ny folo oktobra 2024 ity dia alahady faharoapolo manaraka ny trinité, alahady ny mamre na alahady ny masera protestante. Ny anjara mofinaina ao antsika riavana dia ny apokalipsy 5:5 ka hatramin'ny 10. Apokalipsy 5:5 ka hatramin'ny 10 vaky toy izao zany amin'ny anara Jesosy. Ary hitako fa indro teo voan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manaina efatra ary teo voan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny vavovono nanana tandroka fito sy maso fito dia ny fanahy fito n'Andriamanitra ny raha anakany amin'ny tany rehetra. Atonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana, ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-manaina efatra sy ny olona efatra amby 20 dia nikohoka teo anatrehan'ny zanak'ondro sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didikazo manitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary ny hira firambo izy ka nanao hoe: ianao no mendrika akan'ny boky sy amanotomboka seny fa voavony ianao, ary raha anao no nanavotanao ho an'Andriamanitra. Olona avy tamin'ny firenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisomina ho an'Andriamanitra tsika ireo ary manjaka ambony tany izy. Nay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny apokalipsia dia boky anankiray atao amin'ny soratra masina zay mitona ny olona mba hiorina tsara amin'ny finoanan'i Kristy manoloana ny ady mafana sy ny fizahantretra mahazo miny. Hiorina tsara amin'ny Kristy satria tsy maintsy mandalo fahoriana voatafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy efa niteny an'io indray maka: amin'ny fahoriana lehibe no hidiranareo ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Eto dia ilay zanak'ondro vovono no ambarany soratra masina. Ilay zanak'ondry vovono. Ilay zanak'ondry vovono dia milaza lina ny zanak'ondry ny Paska, lazainy fa zanak'ondro efa vovono. Efa vovono tokoa Kristy. Paska ho antsika, anyrany no nanavotana ho an'Andriamanitra olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona amin'ny firenena rehetra. Efa nambara teto fa Kristy maty no nifotantsika, izy moavitra no nifotantsika, ary tsy ho antsika ihany fa ho an'ity zao tontolo zao ity. Eto dia velom-pidirana ny olona zay nanao vavaka ataon'ny olona masina, sady mihira firambo-avao izy ka nanao hoe: no mendrika aka ny tomboky sy ama ny tombo-kase, ary efa nao fanjakana sy pitsorona ho an'Andriamantsika ireo ary manjaka ambony tany. Riavana, tena zava-dehibe niorenako sy niorenanao amin'ny finoanan'i Kristy. Izy efa nanaiky
vovono angany no nanavotana olona ho an'Andriamanitra. Dikany hoe avotana dia teo amin'ny firenena jiosy na tamin'ny fomba jiosy, olona anakay efa lasa kobamy na lasa kandreva dia tsy maintsy mila avotro na rançon izy ny vazaha, dia misy alatsadra na misy atao avitra voazo le olona zay lasa kobabo na lasa nandeha. Tsika dia kobabo ny faratsiny, voakejany falovana, iza nanafaka atsika an'izany? Mazava ny tenin' Jesosy. Ka ny zanaka no hafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Ka le rany Kristy ho ampampadio atsika, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Donc tsika liona tsara amin'ny Kristy, fa ny rany nanavotana ho an'Andriamanitra dia olona maro sy firenena maro ary fokom-pirenena maro. Dia amin'izany tokoa ny finoko sy ny fonao liona tsara amin'ny Kristy ary tsy ala amin'ny Kristy satria Kristy re ihany no avitra ny voatantsika ary tsy ho antsika ihany fa ho an'izao tontolo izao koa. Amen. Dera sy misotranao zay raha eo fa tsy navelanao diso ny teninao indray zay tam'pianona mity. No atanjahanao ny fonay ka ampaherezinao zay hifikitra tsara amin'ny zanakao ny zanak'omby efa voavona ary nalasaka ny rany ho avitra ny voatana ary tsy ho anay ihany fa ho an'ity zao tontolo izao ty. Dia taovy samy jovavolombelona sy manambary zany zay hoe fa tsy misy famonjena afa-tsy aminao Jesosy Kristy zay nampianatra anay ary hivavaka hoe rainay zay ny an-danitra masinna ny anaranao tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra menay niny anina sazo anay ary mamelany akay tahaka na melana izy meloka aminay ary aza mitondra anay amin'ny fakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zotodrano zay tononona amin'ny anaraisana karafanamazo zao raiso amin'ny fonona sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana zay nitonona ny Jesosy tompontsika mpiandrony lehibe hiala tamin'ny maty, nitonona ny raha fanekena manakizay izany hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao sikapony ka hiasa ao anatinareo zay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azany ny voninahitra manakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.